ho satria moa izany i Marcel Mohamady mbola taraiky any an-tany tsy misy réseau any ambanivohitra dia nandefa fanasana nanao fangatahana ikoto lehilahy mahitsy ambo tao amin'ny paziny hoe za koa rangamba te hiditra amin'ilay débat zay ataonareo za koa rangamba te handray anjara fa aza ilikiliky rangaha zay tsy mino dia nivaliko hoe mitongava ao amin'ny TikTok fa miandry anareo izahay ary mandray ny olona rehetra na mino na ny tsy pino nandeha moa ny live débat tao amin'ny TikTok fa tsy tonga moa izy na dia ny andrasa anarany fa nisy namana te anankiray mahafinaritra be izay fantarintsika rehetra izy Mayong TV be mpanaraka be ihany koa ao amin'ny paziny ao amin'ny Facebook zany dia nitsindrimy mazava tsara moa eo amin'ny commentaireny hoe ate izy ary hitantsika ihany koa ny vidéo zay aparitany amin'ny fahaizany amin'ny resaka scientifique zany dia tamin'ny sabotsy teo zay tao amin'ny live tao amin'ny TikTok nisy namana Kristiana moa zany nanasana mba hanao famelabelarana makasika ny lohahevitra hoe ahoana ny fironana zao tontolo zao ahoana ny valiteny omeny scientifique ary ahoana ny valiteny omeny baiboly zany dia nitondra famelabelarana fofoy tao za ary niakatra tao ity namantsika aty Mayong TV ity satria talohany ihany koa izy dia efa nanao fanasana ihany koa tao amin'ny paziny ihany koa dia zao ny lazainy ihany koa tao amin'ny paziny hoe za moa zany tsy mino resaka miracle tsy mino fisian'ny devoly tsy mino an'Andriamanitra tradition chrétienne tsy mino angatra sy ny mpandiany ka raha te hiady-hevitra amiko ianao na manao débat dia tongava ao amin'ny TikTok dia tonga tao moa zany izy tao anatin'izay fifampizarana izay nataona izay ka na kristianina ianao na tsy mino ianao na ate ianao na agnostika manasa anao hijery an'ity vidéo ty hatramin'ny farany satria maro be ny resaka izay nataonay izay hozaraiko aminareo androany zany makasika ny valiteny nomeny scientifique zany hoe inavy mandrafitra ny zao tontolo zao ahoana makasika an'ilay théorie de Big Bang ahoana makasika an'ilay multivers ary ahoana makasika an'ireo makasika ny énergie noire sy ny matière noire zay mbola tsy fantatry ny scientifique ary ireo rehetra ho an'ny univers ireo ve nisy être suprême namorona anazy na atonga an'ireo teo sa hoe tonga ho azy parazara teo ireo araka ny finoany ate zany somary lavalava kely nefa le izy adiny ray mahery kely fotsiny kanefa tsy aneninanao ny jerevanao anty hatramin'ny farany ary eo any tapatapaky ty vidéo ty dia miditra mivatanao ihany koa ity namatsika scientifique sady ate mahafinaritra be ity Mayong TV dia mbola misy scientifique hafa ihany koa izay miaraka mifanohana aminazy moa zany mifampizara amina makasika an'izay resaka ny andohany zao tontolo zao zany araka ny voalazan'ny scientifique sy amalina fanontaniana hoe tena misy pary être suprême namorona anazy via sa tonga ho azy parazara teo ao jerevantsika vetrany arany mankasitraka mbola mitony zany mbola vao manomboka mihitsika ao anatin'ity lohahevitra ity mbola misy fiverenana fanehoan-kevitra sansisa mbola isy fanontaniana afaka apetrakantsika ifametrahantsika za koa moa aveo mba haneho ny hevitra ao anatin'ilay lohahevitra satria tsy izany hitondra ny tapany faharoa donc mananjo ihany koa zany ny hevitra manokana par rapport amin'ilay lohahevitra rehefa aveo fa toizantsika aloha ny fanehoan-kevitra alors aloha omentsika ny celui qui régit ny fitenenana après an'izay omentsika ny chess dia vita zay dia raha damy fatsora zany satria somary mbola ho pause kely izy dia izy ny asiantsika mamarana ny fitenenana vita zay dia hidirantsika amin'izay ny tapany faharoa après ny tapany faharoa mbola misy manana droitsika zany amina question petite question sotra amin'izany rehefa aveo andahoarany celui ok merci nisy prétention aloha teo alao tadiditsika tsara atao anaty loha tsara hoe mena fanahy mahery dia hoe fanahy mahery nareo dia intelligent be zany manatsaina kokoa sy ny rehetrarehetra donc zay eto zany zao tsy tokony hanana doto mihitsy amin'ny réponse mandeha fa tokony clair et net ny réponse mandeha satria efa le fanahy masina le hoe mahery mihitsy ao anatinareo dia mba mandrandra zany zay mba azo réponse clair et net amin'ny fanazavana satria efa c'est l'être comme il a dit être nécessaire qui a créé tout ce qu'on connaît no iresaka aminao miresaka amin'zareo dia tokony manana réponse clair et net zay fa ny resaka dia hoe contingente sy nécessaire ohatrany hoe amin'zareo zany ohatrany hoe miteny an'izay mot zay dia ohatrany hoe tena réel argument enjana be raha zany efa miteny hoe contingente sy dia nécessaire aloha fantatry ny olona rehetrarehetra amin'ny chat fa ny atao hoe contingente objet contingente dia nanana fiatombohany sy fiafarany dia on vit dans un monde contingente zany hoe nisy fiatombohany sy fiafarany daholo des logiques béatique tout est contingente. Cela ne veut pas dire que l'univers est contingente. Bon, la science l'univers est contingente, fa des théorie. Des effets contingente, mais être nécessaire. Il y a les mots, être nécessaire. Il reste comme ça, système solaire, contingente, système solaire. Enfin, où était l'être? C'est pas l'être qui était nécessaire à sa création. Enfin, c'est la situation, c'est la circonstance, c'est la géométrie. Nous
zay ny antony foronany fa tsy nisy être nécessaire mihitsy teo alohan'ny contingence ny système solaire ohatra tsy afaka provena fa tsy maintsy tsy voatery tsy maintsy tonga dia tondrotondrona fotsiny hoe l'être nécessaire. Pourquoi c'est l'être nécessaire? D'où vient ce gars-là? Fa raha miteny tsika hoe contingente dia hoe tout est contingente, fa ny contingente ne veut pas dire fa tsy maintsy misy être nécessaire eo ambroany. C'est pas forcément l'être, c'est même pas forcément l'être. La nécessité, c'est la circonstance ou la géométrie ou l'environnement. Ça, c'est ça la nécessité de l'existence d'un objet contingent. Ça, c'est pas forcément un être nécessaire. Et après, l'être nécessaire, ressemble de Jésus. Pourquoi c'est Jésus? Pourquoi? Jésus, où était-il avant tout ça? S'il connaît tout ça, s'il avait la prétention même de connaître tout ça, il aurait déjà écrit quelque chose de même genre dans la Bible. Parce ce qu'il a écrit dans la Bible, c'est pas du tout ça. Donc, c'est Jésus. Être nécessaire. Ary ny filazana hoe contingent être nécessaire, c'est pas un argument faratapana akory zany fa zay efa nazavaiko zao hoe on vit dans un monde contingent, de contingent est quelque chose, un objet contingent c'est quelque chose qui a un début et une fin. Enfin, l'univers, on ne peut pas décrire qu'il avait réellement un début, on ne peut pas décrire qu'il aura une fin, on ne sait pas encore. Tsy manana référence à zany tsika fa supposition sy équation daholo ny resahantsika zany. Fa tsy obligé ho zay akory le izy. Zay angamba ny fandraisako. Ok. Ya mampiatsika ka mialohan'ny diran-datozy dia mamerina ny fiarabana ao anazy sy mamerina ny fankasitrahana ihany koa tamin'ny fanekena zany nitondra ny anaiky hitondra ny tapany faharoa amin'ny ity live-tsika androany ity isaky ny sabotsy andahoarany omentsika ny datozy ny fitenenana dia izy ihany koa no mandamany session na resaka question réponse amin'ny farany ao anatin'ny intervention mankasitraka tompoko. Ie dia fifaliana mandrakariva hatrany no iarabanantsika rehetra indray tafahoana indray amin'ity androany ity miaraka amin'ito rahalahy mahafinaritra be eto Samy sy Lea dia miarahaba antsika eto ambony eto misy namana maromaro mahafinaritra ato misy mpino kristianina dia misy tsy mpino ihany koa izay efa mifankafantatra ihany moa dia tsy toraka izany koa tsika rehetra eny ambany dia fa miaraba antsika rehetra fifaliana mandrakariva no iarabana antsika rehetra ary ao amintsika tsiraray avy hatrany ane ny fiadanana izany ny fanry Stéphane Dadozy tsy pretra tsy pastera ary olona kely zany izay mba hoe nisy fikarohana kely natao zany dia mba mizara zay kely mba fantatra moa zany ho amin'ny olombelona rehetra tsakanavaka moa zany na kristiana na musulman na athée ihany koa na reny mpanaraka ny fomba gasy reny dia ifampizarana zany rehetra izany moa zany voninahitra Andriamanitra irery hatrany dia ny loha hevitra tsika androany zany efa araka ny resahana sy ny nametrahantsika fanontaniana teo moa zany dia ahoana zany ny atobohan'izao tontolo zao araka ny voalazan'ny manampahaizana scientifique dia tondra fanazavana zany androany araka ny nomen'ireo manampahaizana scientifique moa zany mahakasika an'izay fanontaniana mahakasika ny androany zao tontolo zao zay hoe inona mandrafitra n'ity univers misy atsika ity nisy ny resaka koa mahakasika ny matière noire énergie noire izay mbola tsy tena fantatra ihany koa moa am'izao fotoana zao am'izao fotoana zao zany hoe io aloha zany dia tsara marihana ihany koa hoe na dia maro ary manampahaizana scientifique misy ihany koa ny zavatra tsy fantatra zareo eto amin'ity univers ity ary ny zavatra fantatra ny scientifique zany dia mbola zavatra kely be ka tsy tokony gaga zany tsika raha hoe tsy manana valiteny koa ny scientifique omena hoe ahoana ny resaka fanahy ahoana ny resaka tontolo tsy hita maso satria na ao anatin'ilay univers any dia misy zavatra tsy fantatra izy ireo ihany koa zany dia resahantsika ihany koa hoe ny resaka mahakasika ny ping pong ny évolution misy ihany koa laza théorie moa théorie mahakasika multivers sy ny sisa ihany koa dia ho jerevantsika hoe reo rehetra filaminana ao anatin'ny univers ireo ve dia tonga ho azy parazara teo sa hoe nisy être suprême na tonga n'ireo rehetra ireo zay zany no fanazavana kely mba hoetiko amintsika androany zany fa averiko hoe za tsy tapahalalana kely fotsiny zavatra fantatro ary fantatro fa misy mbola mahay kokoa noho za amintsika piaino eto izany voalohany tsy hiditra atsika zao amin'ny valiteny izay nomen'ireo scientifique zany mahakasika ny foronan'izao tontolo zao zany dia ny tsara jerevantsika aloha araka ny teneniko teo hoe misy zany ny modèle zay kelin'ny scientifique zany ny consensus zany am'izao vaninandro misy atsika zao zany dia mahakasika an'ilay modèle lambda CDM moa zany le lambda CDM moa zany ohatrany hoe fanafoezana an'ilay zavatra misy eto amin'ity univers misy atsika ety zany averiko hatrany hoe le resahana eto zany tsy hoe planète terre misy atsika ihany na hoe galaxie misy atsika fa ny univers ray manontolo mihitsy dia zay ny ambaran'ny
scientifique zany ao anatin'ilay modèle hoe lambda CDM moa zany lambda moa zany dia ilazanany énergie zany lay énergie noire zany misy eo amin'ny raraka ny afaka mijery moa tsika any amin'ny ao amin'ny NASA tsika afaka mijery ny source afaka tapentsika eo ao amin'ny NASA zany manazava ny lambda CDM zany mahakasika ny zava-misy eto amin'ny univers aloha zany hoe azavaiko aloha zany zava-misy eto amin'ny univers zany araka ny valiteny men'ireo scientifique dia avy eo azavaiko indreo manaraka eo indray hoe ahoana raha ny atoboany io zava-misy eto amin'ny univers io lambda CDM zany araka ny teneniko teo lambda dia manondra lay énergie noire zany izay misy eo amin'ny 68% zany eto amin'ny univers zany hoe io amin'ny alalan'io énergie noire io zany manosika ny univers izay hihitatra zany satria nisy nanazava ihany koa teo aloha teo hoe misy ny fihetarana tao anatin'izay univers izay dia izay hoe énergie noire izay nefany tsy mbola tena fantatry ny manampaizana scientifique 68% any zava-misy eto amin'ny univers zany 68% mbola tsy fantatra ny manampaizana scientifique ahoana mahakasika an'izay énergie noire izay fa fantatra fotsiny izy hoe misy amin'ny alalan'izay fihitarana izay misy eto amin'ny univers izay dia le CDM indray teny anglais moa le izy ny C moa zany dia manondro hoe cold mangatsiaka ny D moa hoe dark zany hoe maizina ary ny M moa zany ilay matière zany dia ireo indray 27% any zava-misy eto amin'ny univers indray zany hoe zavatra maizina mangatsiaka zany ao anatin'izay CDM izay tsy hita maso ihany koa zany ireo fantatra zany izy hoe misy fa tsy hita maso ihany koa ilay ireo matière noire mangatsiaka ireo moa zany dia ireo indray mitazona ny galaxie izay misy eto amin'ny univers zany tsy hiparitaka indray zany dia ny 5% io ihany koa ilay eo amin'ny CDM teo ihany koa io ihany koa tena mbola tsy tena fantatra akapobeany mbola tsy tena fantatra ny scientifique ankehitriny akapobeany ihany koa zany ahoana mahakasika an'io fa fantatra fotsiny izy misy amin'ny alalan'ny asa izay ataony mitazona ny galaxie tsy hiparitaka dia ny 5% amin'ireo dia ny matière ordinaire zany hoe zavatra izay hitantsika maso ankehitriny zany ohatran'ireny planète irienne masoandro ny kintana ny olombelona ny biby sy ny sisa zany 5% dia ireo 5% anatin'ny univers ireo ny tena hoe fantatry ny scientifique zany amin'izao ankehitriny zao amin'ny alalan'ny fikarohana sy ny fanadihadiana izay nataony izy ireo zany 5% zany hoe 68% zany mbola tsy tena fantatra 27% ihany koa amin'ilay CDM ihany koa dia mbola tsy fantatra ihany koa zay zany voalohany mahakasika ny zava-misy eto amin'ny univers zany araka ny modèle ny lambda CDM moa zany dia manaraka an'izay ny tsara fantatritsika ihany koa dia hoe talohan'ny 20e siècle dia maro be zany ny hevitra teo ihany koa dia mbola nisy namana ny teny ihany koa teo aloha teo hoe ny univers zany tsy manana fiandohana zany fa teo mandrakizay sy ny sisa sy ny sisa ny fanazavana izay noentin'ny namana teo aloha teo dia maro ihany koa ny hevitra tahaka izany ihany koa tamin'ny talohan'ny 20e siècle zany be da be zany ny hevitra n'izany fa tao aoriana fanazavana izay noentiny Albert Einstein kosa tamin'ny 1915 tao aorian'ny relativité générale zany dia nisy indray miprofo izay noentina indray mahakasika ny ohatran'ny hoe fifamatoran'ny temps sy ny espace sy ny matière zany ao anatin'ny univers zany sy ny fihitaran'ity univers misy atsika ity zany tao aorianan'izay ireo manampaizana scientifique dia lasa niova ny fomba fijery ary betsaka ny fanazavana izay noentin'ireo scientifique zany tao aorianan'izay izay mbola holazaiko ihany moa rehefa aveo hoe ny fihitaran'ny univers dia manaprofo ny fisian'ny fiandohany zany raha omeko proof vetivetika malaky aloha nareo mahakasika an'izay satria mety misy manko ny teny hoe teo manko nisy ny teny teo hoe tsy manana fiandohana ny univers dia afaka mijerytsika ny théorème Borde-Code Velekin moa zany tamin'ny 2003 dia afaka jerevantsika milaza an'izay Velekin dia miteny mazava tsara mihitsy manampaizana anankitelo zany ireo miara-miasa mikaroka manoloana ny relativité générale izay nomeny Albert Einstein zany dia manazava mitondra proof hoe ny fihitaran'ny ty univers misy atsika ity zany dia manaprofo ny fiandohan'ny fotoana ny espace sy ny matière izay lazainy Albert Einstein hoe mifanatotra zany ka miteny Velekin hoe ninona zany théorie ampiasaina zany mahakasika ny cosmologie dia manaprofoana ny fisian'ny fiandohan'ny univers na misy miteny raha zany hoe mety misy ny multivers mbola resantsika aveo ihany koa moa zany dia tsy maintsy miverina ao anatin'ilay théorie izay noentiny Borde-Code Velekin ihany koa moa zany scientifique anankitelo samy mahay milaza hoe tsy maintsy misy fiandohana zany izay rehetra izay ninona théorie izay ampiasaina satria fantatsika ihany koa moa misy ny hoe théorie de corde sy ny sisa ihany koa moa zany fa ireny rehetra ireny efa nakabetsahan'ireny théorie ireny dia mbola tsy niraisan'ny consensus ny scientifique izany fa ny ekena ankehitriny dia nilalazaiko teo aloha teo ny mahakasika ny modèle ny lambda CDM izany io modèle lambda CDM izany dia milaza sa manaprofo zany hoe ity univers ity dia nisy fiandohana tamin'ny 13,8 milliard d'années lasa zany araka ny efa nitenen'ny namana teo ihany koa moa hoe 13,8
67 moa zany boriboriny zareo hoe virgule 8 milliards d'années moa zany zay zany ny arak'izay modèle ny lamta CDM izay nisy fiandohana aloha zany ny univers araka ny valiteny sy ny profa izay nomen'ny manampahaizana scientifique izany afaka jerevantsika zany ao amin'ny NASA ao amin'ny modèle ny cosmologie lambda CDM izany de ijerevantsika manaraka am'izay arany hoe raha nisy fiandohana any zao tontolo zao zany ty univers ity zany de ahoana ary zany ny andohany zay univers izay zany araka ny fantanina mipetraka ihany koa moa zany de ao anatin'ilay modèle cosmologie le lambda CDM zany de mandray an'ilay théorie de Big Bang izay no entin'ny Georges Lemaître ihany koa moa efa nisy niteny teo Georges Lemaître olona kristianina pretra katolika de mitondra an'izay théorie zay mahakasika ny Big Bang moa zany eto moa zany tsara hoe fanamariana kely entre parenthèse satria misy ihany koa moa zany niteny indrindray hoe ny Big Bang de fipoahana ao anatin'ny univers efa misy fa tsy izay zany ny théorie de Big Bang fa ny Big Bang de fihitaran'ilay univers mihitsy zany ary araka ny relativité générale zay niresahana ny Albert Einstein teo de mifamatotra mihitsy ny espace temps zany izany hoe théorie de Big Bang zany de mitondra fanazavana amitsika zany hoe ity univers misy atsika ity de apetrany moa tamin'ny voalohany le misy an'ilay atao primitive ozy izy zany hoe nanomboka tamin'izay no nihitatra zany ilay univers de namehany zao galaxia sy ny planète misy atsika izao zany de iny efa andreva jerevana avy nefa io manampaizana scientifique anankiray ihany koa tamin'ny 1929 Hubble ihany koa de miteny ihany koa hoe mijery zany izy ny fahalaviran'ny galaxia izay mifanalavitra amitsika zany de hoe arakaraka ny mahalavitra an'le galaxia vao mainka mahaingana ny fialany amitsika ihany koa zany araka ny étude izay nataony ihany koa moa zany de hoe rehefa miverina amin'ny lasa zany tsika de tonga amin'ny toejavatra anankiray antsoina hoe singularité zany hoe ny atoboan'ny univers ity zany de nanomboka tamin'izay singularité izay singularité moa zany ohatrany hoe toejavatra raraka fanazavana zareo zany zany hoe tsy hoe manampahaizana scientifique fa ny fanazavana zay metiny zareo zany no etiko amitsika eto zany hoe toejavatra mitambatra be sady mafana be zany de io no nihitatra avy eo ary natoka am'izao univers am'izao ankehitriny zao fa tamin'ny voalohany izy nitambatra be de avy eo nihitatra zany zay zany ny théorie de Big Bang zany zay tsy hoe efa nisy univers foana zany teo tsy hoe efa nisy espace foana zany teo na efa nisy fotoana teo na tena hoe nisy matière foana zany teo fa nanomboka tamin'io singularité io zany no nihitatra ka namehan'ny univers izay misy atsika moa zany de afaka manao fikarohana kely ihany koa moa tsika mahakasika ny théorie de Big Bang mora kely moa no mijery an'izay izay eken'ny consensusny scientifique amin'ny ankehitriny koa moa zany mahakasika an'izay rehetra izay moa zany de Stefano Aquin ihany koa de milaza indray ihany koa izy nanoratra zay izy mahakasika ny hoe a brief history of time de miteny hoe from the Big Bang to black holes de izy ndray Stefano Aquin ndray de miteny ndray hoe ny espace temps mihitsy no miara manomboka tamin'ilay Big Bang zany hoe ny fotoana sy ty espace ty zany hoe fehany voalohany aloha zany de hoe tsy nisy espace temps talohan'izay fitarana tamin'ny Big Bang zay le fiteny hoe taloha zany de tokony tsy miatra satria mbola tsy nisy temps tamin'ny talohan'ilay fitarana fa nanomboka tamin'ny araka le relativité générale zany any Albert Einstein de mifaminatotra ilay espace temps zany de io espace temps io araka Stefano Aquin dia niara nanomboka tamin'ny ilay Big Bang zany araka ny fanazavana izay no entiny zany hoe mifamatitra amin'ilay famatitra daholo zany zavatra rehetra ao anatin'ny univers zany ny espace temps sy ny matière zany de misy an'ilay misy atao an'ilay hoe cosmic microwave background ihany koa izay afoezana hoe CMB moa zany de nahitany Arnaud Pensas sy Robert Wilson ihany koa moa zany tamin'ny firy moa ny datany iny tsy tadidiko tsy haiko 1965 safira de manamafy an'izay hoe fiandohan'ny univers izay zany satria zareo moa nahita taratra azavana zany tamin'ilay fitarana tamin'ilay univers zany de zareo ihany koa no nahita an'izay zany zay manaprofo an'izay fiandohan'ny univers izay zany araka ny lazaintsika teo moa zany raha fitina aloha zany zay voalohany zay de hoe ny andohany zao tontolo zao zany araka miprofo men'ireo scientifique zany de nanomboka tamin'ny toejavatra mitambatra be zany tao an'ilay singularité zay mafana be de zay no nihitatra de namehan'ny tia univers zay misy atsika am'izao ty zany de am'izao zany mihitatra foana zany le izy izay ny misy an'ilay énergie noire moa zany manao an'izay mapitatra an'izay malakilaky ihany koa moa zany fa ito zany za ato raha parenthèse kely de hitondra profo indray hoe raha zay ary voalazareo scientifique de tena tonga ho azy pare zara teo va io sa hoe nisy être suprême tao ambadika an'izay
nahatonga an'ireo antom-pisian'ireo univers izay misy antsika ireo zany averiko foana hoe la univers resahana eto zany tsy hoe ny planète terre sy ny iraona hitantsika ambony io any na hoe ny galaxie misy antsika ihany fa ny univers ray manontolo izay efa mifaritana teny am-piandohana zany tam'ilay lambda CDM moa zany de ampidirako an'izay hoe tena tsy maintsy misy ny être suprême nahatonga an'ireo rehetra ireo satria ao anatin'izay zany ny raison anay kristianina zany hoentina milaza hoe misy ny être suprême nahatonga an'ireo de raha fitina le teo aloha zany naporofona an'izay de hoe araka fanazavana scientifique de nisy fiandohana zany zao tontolo zao il y a 13,8 milliards d'années zany araka ny lôzika scientifique ihany izay manao fikarohana foana hatramin'izao ny zavatra rehetra nanomboka nisy de nanana fiandohana zany ka raha nanana fiandohana zany ty univers misy antsika ity il y a 13,8 milliards d'années zany de misy antony zany natonga le fiandohan'ny univers misy antony zany natonga le fitarana tamin'ny ping pong zany de mazava ho azy nefa raha io antony io no nahatonga an'ilay univers ilay espace temps matière zany de mazava ho azy fa le antony zany tsy anisan'ny univers raha fehezina zany de hoe ilay antony natonga reo rehetra reo zany de tsy voafehan'ny temps zany satria izy natonga le temps izany hoe éternel zany tsy voafehetran'ny espace izy satria izy natonga le espace le antony zany resahako io izany hoe transcendant ihany koa zany izy sady amin'ny prison ihany koa tsy voafehetran'ny espace de tsy voafehetran'ny matière ihany koa izy satria nahoana satria izy natonga lay matière atao amin'ny univers le antony zany io izany hoe immatériel zany izy na spirituel izany hoe de nisy ny temako te afahoana moa le izany tonga de lazaina hoe être ny être angeny zay rehetra misy tsika zao ohatra être humain zao de zany hoe raha misy zany antony natonga an'ireo rehetra ireo de possible misy ny être izay éternel omniprésent ary tout puissant ihany koa na efan'ireo rehetra ireo ary spirituel izy satria sady tsy voafehetran'ny temps tsy voafehetran'ny espace no tsy voafehetran'ny matière de io être tout puissant sy éternel sy omniprésent spirituel io le antson'ny kristianina hoe Dieu zany io être suprême izay natonga an'ireo rehetra io no révélé ny tenany mihitsy nitondra ny signe surnaturel sy miprofo maro be zany intervention divine na naprofony fisiny zany zay ny makasika an'izay être suprême izay raison logique izay zany araka ny fanazavandreo scientifique tsy hoe akory ny scientifique manaprofo fisin'Andriamanitra tsy asany zany fa ny fanazavana no entiny no azahoana ny raison manaprofo ny fisina no entiny zany tsara ihany koa manafaka sody misy temindray manko hoe taiza ny scientifique ny teny hoe tena misy Andriamanitra tsy asany zany no mamaly an'izay zany de zao ndray zany tsika de hoe hijery ndray tsika satria manoloana an'izay raisonnement zay manko de satria zany raisonnement logique be zany hoe raha nisy fiandohana zao tontolo zao de nisy antony zany ao zany hoe antony ivelany tao sy ny espace matière de misy ndray mamorona théorie ndray hoe mety misy onge multivers de mamoaka théorie be da be kanefany zao ihany koa ny tsara ho fantatritsika multivers de hevitra fotsiny mbola omen'ireo scientifique fa tsy misy proof zany hoe misafidy zany tsika za misy fotoana miteny foana hoe ireo namana ateny tena mila mitaky finoana lehibe hijanonana ao atea noho ny kristianina zany ny atemako miteny tsy pino fa ny ateny tena pino satria nahoana mino zavatra tsy possible tsy misy proof tahaka ny hoe zao fandaminana rehetra zao de avy amin'ny parazaro ana ihany koa hoe multivers tsy misy proof fa inonony de mba elanan'le être suprême zay atson'ny kristianina hoe Dieu moa zany multivers zany tsy mbola tsisy proof zany mahakasika ny multivers zany hoe na zany roa zany ny kametita zany na zany mino être suprême zay cause natonga le temps espace matière zany natonga l'univers na mino multivers izay tsy misy proof ilay Dieu kosa nefa Dieu chrétien de izy mihitsy nitondra proof izy nitonga nofo tety ambonin'ny tany zany zay ny makasika an'izay de valekely gama makasika an'le hoe satria moa zany ny raisonnement ko moa zany hoe lex ny hina moa zany hoe tsy misy ninina mamokatra zavatra zany de misy miteny le makasika ao amin'ny makasika ny hoe resaka quantique moa zany en quantique misy ino ty izy hoe misy zavatra mipotra ho azy tsy fantatra ny antony de misy ohatra moa omeny zareo misy ny fluctuation quantique na ny vide quantique de misy ihany koa le hoe radioactif decay moa zany de mbola misy hafa ihany koa moa zany fa somary afaka mbola iverenana rehefa avy eo fa somary hovaliko mialoha fotsiny le izy am'izay tonga de mitambatra le fanazavako de avy eo tsika afaka contredire ihany koa moa zany rehefa avy eo de ny tsara ho fantatra de izay ihany koa zay hevitra izay de vao mainka tsy mitombona ihany koa satria ohatra makasika an'le fluctuation quantique zao na le vide quantique de tsy tena vida tanteraka zany le izy fa ny resaka fluctuation quantique de zavatra efa misy ao anatin'ny univers ity zany zavatra efa misy lalàna zany zavatra efa misy énergie zany ao anatin'le izy tsy tena vida total ny atao hoe vida total manko de sady tsy misy espace tsy misy matière izay famatotra an'le temps ihany koa moa zany noho izany
ilay fluctuation quantique zany de tsy tena vita total, tsy mamaly ny fanontaniana izay napetraky ny lay raisonnement philosophique zany hoe tsy misy tsy misy vita tanteraka ka mahavita mamokatra ninina zany. Zay zany mahakasika an'izay, de mahakasika loatra indray hoe le radioactivité kay moa nisy fotoana efa fanakalako hevitra tamin'ny namana mahafinaritra be anankiray an'izay ihany koa hoe ny vokatra noho ny atome instable amin'ny mahatonga an'ilay probabilité hoe tsy fantatra zany izy misy zavatra mety hoe mipotra tapaka zany hoe feno zany mahakasika an'izay resaka quantique izay. Tsy misy zany hoe raha ohatra zany hoe tsisy ny espace na hoe tsisy lay resaka lalàna ao anatin'ilay espace zany de tsy mahavita mamokatra an'ireo zavatra ao anatin'ny quantique ireo ao anatin'ilay niveau quantique ohatr'izay koa le radioactive zany. Raha tsy misy ny atome zay instable tsy mamokatra an'ilay zavatra mitranga le probabilité tsy fantatra moa zany. Zay mahakasika an'izay resaka quantique izay zany hoe fiaina zany de hoe mbola mipetraka foana zany le hoe izao tontolo zao na fiandohana mila cause ny cause zany de tsy maintsy ivelan'ny temps, ivelan'ny espace, ivelan'ny matière de zay cause zay izay ilay antsoin'ny kristianina hoe Dieu éternel zany c'est être suprême zany. Arak'izany zany raha fehezana zany de zay ny fanazavana noetin'ireo scientifique izay kely de kely noetiko nilay théorie hoe ex nihilo nihil izay miteny mazava tsara tsy misy vita tanteraka afaka mamorona ninina izany zany. Multivers dia mbola tsy voaporofo ihany koa zany fa ny lambda CDM ny eken'ny scientifique ankehitriny noho izany na misafidy zany na ino ny multivers zay tsy misy porofo na ino ny fisian'ny être suprême zay izy mihitsy efa naporofony finisian'ny tenany teo amin'ny zao tontolo zao de Jesosy Kristy ilay Andriamanitra toganofo. Satra tompoko de mialatsiny amin'ny somary fahalavan'ilay fanazavana fa le zako valiana teo zay resaka hoe nisy toa-kevitra zay nandeha zany moa tena ampiandohana to ka izay no tena toka kely mba fantatro satria inoko fa be da be amintsika mbola manampahaizana beloza de zay ny kely mba fantatro afaka anzaraiko tamintsika raha misy fanontaniana na ohatran'izany de misy namana maromaro ihany koa reo afaka mitondra valiteny zany sotatsika rehetra tompoko. Makasitraka de manerana misorana ho an'dadozy zany tao anatin'izay fizarana tamin'ny tapany faharoa izay tiako averina kely fotsiny le concept an'ilay isaky ny sabotsy tahaka izao satria mamaky an'le commentaire de mahita hoe tsy azony sasany misy tsy azony sasany izy mahatonga an'le commentaire voasoratra ohatran'io fa azavaiko fotsiny le zany hoe isaky ny sabotsy tahaka izao zany de misy lohahevitra manokana eto amin'ity panel ity zay lohahevitra mivoaka avy any amina groupe WhatsApp misy mpikambana eo amin'ny 20 avy ato amin'ny TikTok de androany zany zao ity lohahevitra ity no voadinika hoe horesana tapaka hoe horesana amin'ity androany ity de itadozy ny angavina manokana hitondra ny tapany faharoa ka normal lavalava zany lay fizarana faharoa satria na izara matetika maty za foana no mitondra ny tapany faharoa am'izay lohahevitra mandeha eo de na izana izy no mitondra lohahevitra teo de samy manana ny fomba fitondranany azy ny tsirairay avy na olo kafa ihany koa arany de samy manana ny fomba hitondranany azy ary ny tapany faharoa de somary lavalava kely par rapport amin'ny tapany voalohany ka vita zany zay tapany faharoa izay noetin'ny dadozy zay kasitrana izy mitondra an'izay fanazavana zay araka ny fandaminana sy araka ny fikaroana sy araka ny fiomanana zay nataony de tonga zany tsika zao eo amin'ny karazana session na fanontaniana question réponse de sokafanao atsika tsirairay avy ndray zany ny fametrahana fanontaniana de manana droit zany tsika metraka fanontaniana de dadozy mamaly na ihany koa tsy voatery dadozy fa na isika eo ambony panel na isika zay mahita manana valiteny hafa mifantoka sy mifandraika amin'le lohahevitra sy le fanontaniana de afaka miteny tsika ao anatin'ny fifanajana foana zay foana zavatra apetraka fotsiny anatin'ny fifanajana foana tsika ao anatin'ny fifampianona de misokatra ao atsika zany zao raha misy manana fanontaniana de afaka mametraka fanontaniana tsika afaka mamelona micro avy hatrany za zany misy fanontaniana ho an'ny dadozy ho anamatsy zany zao mahatonga anahy tsy hino de oui samy manaiky aloha tsika le fanazavana le resaka mécanisme niforoanany mahatonga zavatra anankiray na ny mahatonga ny univers teo fa ilay hoe Dieu zany ino hoe c'est pas forcément hoe Dieu en fait le izy zao i dadozy chrétien donc zany Jésus no io a Dieu na io cause première io de iny zany no tsy mahadakoro anahy fa eny afaka azavaina ve zany hoe ilay Dieu le cause première io ve zany ilay Dieu mamaly ny vavaka rehefa ivavahana sy ilay Dieu manina moa zany mandefa anao any amin'ny afo be rehefa tsy manaraka ny teny ianao sy ilay Dieu mahatonga ny resaka miracle ohatra zao ny reny miracle lazaina amin'ny ina moa amin'ny any am-piangonana reny satria mila fantatra mazava tsara mas raha ohatra ka hoe tsy zay izy de mila fantatra mazava tsara hoe iza zany ilay Dieu resahanareo eto fa raha ny fahafantarako any Dieu ny kristianina fa diso hoe raha ohatra ka diso zay
de Dieu mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra izy lay ampahariny zao rehetrarehetra zao tout puissant sisy de iny zany no tiako anontaniana hoe raha ohatra zany ka tena nisy lay cause ultime de ozy izy ny kristianina hoe io le antsoina io cause ultime io le antsoina hoe Dieu kanefa ho anahy zany zao le tsipino de ozy izy hoe c'est pas forcément Dieu satria ny idée an'le Dieu de ohatrany hoe ahoana moa zany reny efa nazavaiko teo reny mihaino vavaka izy de aveo manasary le mampandefanao any amin'ny afo be sisa ohatrany merci. Ok, makasika. Misaotra betsaka ny namana Mayong no metraka an'izay fanontaniana izay ny zay moa efa tao anatin'ny fanazavako teo ihany ny valiny izay fa somary fitenikely fotsiny zany ny valiteniko zany ny hoe iza zany ty Andriamanitra ity ve le Andriamanitra mamaly vavaka sy ny mandefa ny olona any amin'ny afo be sa iza lay Andriamanitra resahanareo ny valin'izay aloha zany de hoe ilay Andriamanitra resahana eto de ilay être suprême zany izay éternel izay tsy voafehan'ny temps tsy voafehan'ny espace tsy voafehan'ny matière zay fanazavaiko teo ampiandohana teo zany de io être suprême io no naharin'ny zavatra rehetra tamin'ny teniny zany araka ny révélation divine izay nomeny zany zay hitantsika ao anatin'ny soratra masina moa zany zay fafakiko teo ihany koa de ilay teniny io zany ilay antsoina hoe logos na verbe zany raha hitantsika ny androany toko voalohany ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo tamin'ny voalohany zany teny dia ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ny teny raha tsy izy tsy nisy ariny zavatra ary rehetra zany hoe le être suprême zany nahary an'izao tontolo zao tamin'ny logos izay personne divine de personne divine io am'izay zay naharinany zavatra rehetra io am'izay io am'izay no tonga nofo ty ambony tany de nomena ny anarana hoe Jesosy zany Jesosy moa zany efa amin'ny forme hébraïque hoe Yesoa zay midika hoe Yahvé ny mpamonjy Yahvé moa zany de lay anaran'ilay être suprême rehefa nirévélé ny tenany tamin'ny Moïse ny Exode toko fahatelo de ilay zanany zany zay logos dia tondra zay anarana hoe Yahvé mpamonjy zay amonjy olombelona moa zany de zay zany lay Andriamanitra eto moa zany Jesosy zany lay logos n'Andriamanitra naharinany zavatra rehetra de hoe io ve lay mamaly vavaka sy mandefa ny olona any amin'ny afo be no hoe mamaly vavaka raha mijerytsika ao anatin'ilay vavaka nampianarin'io logos divine io zay tonga nofo tety ambony tany zay mianarana hoe Jesosy Kristy de nampianatra tsara izy ao anatin'ilay vavaka hoe reina iny zay averin'ny kristianina isanandro isanandro hoe ho atao any ny sitraponao zany anatin'ny vavaka kristianina zany misy ny vavaka atao zany de misy ny fangatahana atao amin'io Andriamanitra io fa le fangatahana atao araka ny sitrapon'Andriamanitra ny valim-bavaka omeny ka iny io être suprême io le Andriamanitra mamaly vavaka fa ny valim-bavaka zay omeny de araka ny plan zany asoan'ny olombelona rehetra fa tsy araka ny sitrapontsika tsy ny sitrapon'ny olombelona zany ny atao anatin'ny vavaka fa ny sitrapon'Andriamanitra no atao so taterahana zany de farany makasika an'le hoe io ve le mandefa ny olona any amin'ny afo be Andriamanitra zany de efa nanome safidy malalaka tokony manoloananareo ny fiainana sy ny fahafatesana ny Deutéronome de anjananareo ny safidy zany hoe nefa fantatra tamin'ny voalohany zany araka ny révélation men'Andriamanitra makasika ny hoe misy ny fahalavona tao amin'ny sahany edena zay fitaka nataon'ilay fanarasy moa zany de ny afo be zany eto hainao tsara ny afo be zany tsy namboarin'Andriamanitra ho an'ny olombelona izay ny fironiny ny afo be zany tsy namboarin'Andriamanitra ho an'ny olombelona izay ny fironiny fa namboarin'Andriamanitra itoeran'ireo fanaratsy izay nanohatra ny sitrapony tany ampiandohana izany fa ilay fanaratsy nefa miezaka ihany koa izy mitarika namana mamitaka ny olombelona de misy zany tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra fa manaraka ny sitrapon'ilay fanaratsy de safidin'le olona zany no anaraka ny sitrapon'ilay fanaratsy ka Andriamanitra manaja ny safidiny tsirairay avy na izy safidy an'le fiainana miaraka amin'Andriamanitra na izy safidy an'ilay fisarahana mandrakizay any amin'ny miaraka amin'ny fisarahana mandrakizay amin'Andriamanitra ilay antsoina hoe afo be zany ka ny dikan'izany zany raha misy olona zany lasa any amin'ny afo be de no ny safidiny zany mahatonga anazy lasa any zany satria efa kelikely sisa le fotoanantsika de aleo kosa mba omentsika occasion kosa i Mayong TV sy Trace ary celui qui mba hamaly an'le fanontaniana teo zany mba hamperitreritra ny rehetra ihany koa de averiko fitina le fanontaniana sao tsy tadidin'izy telo mirahalahy ny fanontaniana mipetraka zany de hoe raisonnement zany satria nisy fiandohany zao tontolo zao de mila cause zany de ny cause io tsy maintsy ivelan'ny temps espace matière zany hoe être suprême éternel zany de raha ohatra diso zay raisonnement zay de mba valu sy pourfouille aminay hoe miaraka amin'ny source tahaka nataoko teo izy mitero lalahy zany mba occasion lehibe zany androany hoentinareo anaporfonareo ny fomba fijerinareo zany hoe ahoana ary zany na tonga an'ilay ping pong zany raha tsy nisy être suprême tao ambadika an'le izy efa tsy niresahana teo moa zany hoe filamenan'ny zao tontolo zao moa zany ndraiky la fin de l'univers moa zany de ny na zany nareo
mitondra zany an'le hoe proof manamarina ny multivers zay na scientifique tsy manana proof an'le izy tsy haiko nareo teny lara manana proof na zany nareo tsy haiko mitondra valiny hafa miaraka amin'ny proof hafa zany tahaka nataoko teo de omertanga mbola tsy maheno ga mba tiako manko mba ho valiny zareo le zavatra tokony satria kely masy le ratsika atsasakada sisa de aleo mba omena occasion zany zareo mba malinina zareo sa ny ehony zareo an'izay finoana izay za manko miteny foana hoe ny ate tena manana finoana mbola tena lavitra noho ny kristianina rany satria tsy maintsy mino zany ny ate tahaka ny delatina tsy maintsy mino hoe tsy nisy fiandohany zao tontolo zao zay mifanohitra ny scientifique tsy maintsy mino ihany koa zany ny ate hoe tonga ho azy pare zara io régulation de l'univers io zay tsy anana proof ihany koa tsy maintsy mino ihany koa zany izy hoe na multivers aragany teo zay tsy misy proof ihany koa betsaka zany ny finoana tsy maintsy ananana ate hijanonany ohate zay finoana tsy anana proof fa le être suprême kosa zay ndresaka teo de izy mihitsy nana proof ny fisiny tamin'ny Jesosy Kristy Andriamanitra tonga nofa le locoste Dieu tonga nofa tety ambony tany zany tondra proof izy signe surnaturel sy ny intervention divine zany inona kosa ny proof hoentin'ny ate zany androany sodra tompoko omertanga teo aloha za to de amaly satria nena zavatra tsotra kely pisiny enany amaliko any dadozy an'izay ho anahy manokana fa tsy fantatro hitrasy c'est lui mety anana ny fanontaniana fa zay tena mitsamareo koa tsy voatery hitovy ny fomba fisainanay fa nena ny amaliko an'izay de zao za mbola tsy mahafantatra hoe inona le tao aloha le big bang mbola tsy fantatra aleko amin'ny teny an'izay toy izay affirmer hoe Dieu sans preuve zay fotsiny amaliko an'izay zavatra zay ok chess noizako kely an'izay tenenina Yonkser tena mihevitra aminazy androany zany tsy afaka tonga de hoe rehefa tsy mino an'Andriamanitra de mino any théorie de multivers na mino an'ity rehetra rehetra ty androany ny connaissance scientifique androany en 2026 de tsy miteny mihitsy hoe ny univers dans sa totalité a commencé sur un point ny zavatra fantatra androany connaissance scientifique en 2026 izay teneninareo teo hoe modèle lambda CDM dia ny univers observable dia nanomboka il y a 13,8 milliards d'années ny expansion c'est dit tsara hoe expansion no nanomboka tamin'io tam au-delà le il y a 13,8 ny zavatra fantatra fotsiny zany de il y a 13,8 milliards d'années androany connaissance scientifique de nisy singularité fotsiny point tsy mbola fantatra re tompoko hoe inona ny avany ary de tsy voatery hoe ny olon-drehetra de tsy maintsy manana hoe rehefa tsy mino an'Andriamanitra de tsy maintsy mino an'ity na tsy maintsy mino an'ity fa ny position tsara indrindra rehefa ozy izy ny science tsy miconclure zavatra tsy ny science hoe zao io de manaiky mitovy amin'ny science hoe tsy fantatra koa de manao recherche izay no mampatonga évolution sy mampatonga innovation satria maninona rehefa pour expliquer zao hoe inona ny au-delà de les singularités zay au niveau quantique de mahavita après mahavita ny vazaha na vita ordinateur quantique satria niezaka na fantatra hoe inona tokoa le phénomène loi am'regiran'le amin'ny état anankiray io de izany mampatonga évolution mampatonga fivoara mampatonga développement karaha ohatra androany zany tonga amina point anankiray tsika zany mur anankiray zay limite ny connaissance scientifique d'aujourd'hui hoe tsy fantatra inona ny au-delà ny mur de Planck na hoe ny au-delà le hoe inona ny alohan'ny big bang de hijanona eo fotsiny tsika zany satria tonga de attribuer tsika hoe Dieu io tsy voatra tsony tsika zany fa de hoe hiatreo zany de vita treo zany de tsy androso tsony tsika fa hijanona treto ny développement antsika de tsisy fivoarana tsony izay re tompoko ny tendenana hoe mbola tsy fantatra aloha fa tokony andeha hianatra tsika hitady hikaroka fa tsy tonga de se contenter hoe Dieu le izy de zay fa tsy mbola fantatra ny sady ny science tsy miteny mihitsy misy début absolu univers dans sa totalité de izy fin absolu koa afaka manao recherche nareo hoe tena miteny an'izany tokoa ve ny tenen'ny modèle lambda CDM nareo teo foana de hoe univers observable point merci beaucoup Zabatkely alohan'ny idiran'ny selo mba ialana an'izay hoe mitovy an'izay nataony Chessman activise koa mivaly teny selo de averiko le faniny sao tsy azonareo manko zany le izy hoe inona kosa zany efa nataontsika hoe raha tsy misy le être suprême zay resahanay zany de inona kosa ny cause na tonga an'ilay big bang zany tokony miteny zany nareo hoe tia cause na ohatra hoe tsy misy cause io raha miteny nareo tsy misy cause io de mba omeo anay miproof hoe inona ao anatin'ny univers ny zavatra nanomboka nisy ka tsy mila cause hoe avy amin'ny vida tanteraka averiko le vida tanteraka resaka tsy manana valy sy proof zany nareo zany razoko tsara non ka tsy hoe rehefa tsy manana valy sy proof de tonga ka meo arany valy sy proof raha manana ary nareo meo valy sy proof asa nareo miteny mbola tsy fantatra na hoe tsy manana valy sy proof na manome valy sy proof maleka anazy zala ok misaotra tompoko
Le izy zany ny zavatra tokony fantatra Tatozy voalohany indrindra aloha satria diso foana le zavatra tenenin'ny Tatozy teo hoe nanomboka ny fotoana sy ny espasy sy ny tariny araka ny relativité Einstein hozy izy Tatozy. Dia ampahafantariko ny Tatozy fa le temps est relative amin'ny relativité an'i Einstein. Ny atao hoe le temps est relatif, le temps n'existe pas réellement fa miankina amin'ny observation sy ny mouvement. Zany hoe tsy misy zany hoe nisy fotoana hoe tsy nisy temps mihitsy dia avy eo nisy fotoana nisy temps, tsisy an'izany. Le temps lui-même n'existe pas, c'est relative. Faharoa tsy izahay no mampisy mystère de plus an'ilay izy ka izay mbola andeha hanazava zavatra en plus fa tout ce qu'on connaît c'est que les scientifiques ont étudié. Zay ny zavatra fantatray. Teo izy mipoint fa nareo no mampisy mystère en plus hoe bon rehefa tsy hainareo io dia Dieu zany zay ny dikan'izay. Tsy manisy an'izay zay fa mijanona fotsiny hoe eo. Dia tsy forsena koa zay hoe tsy maintsy univers anona zany fa zany tsy ahitana proof, ny multivers tsy ahitana proof fa ny être nécessaire ahitana proof. Dia nareo nge efa ny 100 tsy nangatahana proof. Aiza ary ny proof n'izay être nécessaire zay? Teny ao anaty baiboly ny teneninareo hoe za no voalohany. Ny olona rehetrarehetra ke afaka miteny an'izany daholo e. Fa tsy proof zany fa aiza le proof? Teo nareo nangatahana hoe aiza le proof le 7e jour amin'ny cosmos, aiza ho aiza eny amin'ny lanitra eny mba hijeren'ny scientifique amin'izany ty le 7e jour teto amin'ity partie ty. Tsisy proof ny anareo. Zay nefa forcenareo hoe aiza ny dia ty farany ny atao hoe zahay ny tena mino fa zahay ateny tena mino. Ny atao hoe mino, ny atao hoe pino atsoina hoe croyant. Ny olona rehetrarehetra dia manana croyance daholo. Ohatra hoe je crois à la capacité de mes enfants, je crois à la capacité de ma voiture, je crois. Fa ny olona miteny an'izany tsy azo atao hoe croyant. Raha si je crois à la capacité de ma voiture zao dia misy olona teny fa hoe t'es un croyant mec, t'es un croyant. Non, un croyant on sait ce que c'est qu'un croyant. Fa tsy ahodikodiny fotsiny nareo ny tena mino. Oui, je crois en quelque chose que les scientifiques ont existé. Fa tsy afaka atsoina mihitsy amin'izay fotoana izay hoe pino ianao diso izay fomba fijery izay. Tsisy zany le proof. Fa eto sady te hisaotra kely any Mayong TV sy Trace ary celui ihany koa nitondra valitenany koa tao anatin'le fanontaniako hoe inona ny raisonnement sy proof-nareo moa zany dia hentsika rehetra teo moa zany ny valitenany zany. Dia tsy haiko mety anarena mety rehefa manana proof-nareo ankoatran'le être suprême izay teneninay dia afaka mitondra. Miteny nareo hoe tsy misy proof ny lay être suprême dia efa naverina impire fa izy mihitsy ny nidina tetỳ ambony tany Jesous Kristy naneho ny fisian'Andriamanitra zany niaraka tamin'ny signe surnaturel zany. Zay ny mahakasika zany sotra betsaka nareo na dia tsy nanana valiteny sy proof ary nareo dia akasitrahana foana satria mana proof zany hoe tsisy argument afaka hoentinareo anaporofo-nareo hoe avaiza zany ny cause nahatonga an'io univers io na ny tokony nataonareo zany dia ty raha ohatra zany teo amin'ny placenareo mitondra proof proof scientifique satria nareo mino scientifique hoe ty misy zay koa ny tena nantaniko tao fantaniko manko hoe satria zany ny raisonnement ko hoe tsy misy vida tanteraka afaka mamorona zavatra anankiray dia mba hanoheranareo zany mamesy papa hoe mba hanoheranareo an'izay dia mitondranareo proof miaraka amin'ny source zany hoe ty atao anatin'ny univers misy vida tanteraka manome zavatra anankiray. Niretsakirana zany miteny hoe tsy misy zavatra nanomboka nisy ka tsy nisy antony zany. Ny univers nanomboka nisy noho izany nisy antony le izy. Tsy izany namorona hoe ny relativité générale an'ny Einstein na mifamatotra ny espace temps dia ny scientifique taty aoriana ihany koa mbola miteny an'izay ihany koa le théorème ny Hervilkin ihany koa dia miteny an'izay hoe le zavatra nihitatra izay niresahany Albert Einstein sy ny ping pong dia tsy maintsy nisy fiandohany tsy izany namorona an'izany fa scientifique iza le izy Hervilkin afa-jerevanareo ny théorème izay navoakany zany zavatra scientifique za fa tsy izany mamorona an'izany. Sotra tompoko. Ok, mankasitraka celui ay omerta de maintsika celui io omerta mba ampiseho kely zavatra tokony hovaliany zareo tao anatin'le boky te fa ohatrany tsy teo ianao teo azafady. Le hoe ahoana azafady Tadozy? Olo tao anatin'le boky misy hoe misy zavatra tokony hovaliny aty mahaty anazy le natao anatin'le boky zay zakianao misy lista vitsivitsy dia na tsy voatery satria teo moa fantany iray moa fa tsy voavalin'ny zareo mety hovaliny amin'ny manaraka rehefa misy fotoana izy. Ok, merci Tadozy. Ok, voavaly ingely izy voavaly izy Tadozy fa tsy hoe tsy voavaly. Zao zany pirina le miteny Tadozy teo tsika atao haingana reto daholo le izy tsika mahita tsara ve nareo io daholo zany tokony anaovan'ny aty recherche. L'univers ne peut pas avoir de début. Io zany tokony démontrer ny aty zao hoe tsy misy début l'univers. L'univers ne peut pas avoir de fin de type mort thermique car une fin implique un début. Io zany mila prouver ny aty hoe tsy misy mort thermique un univers. Troisième point, les lois de la nature ne sont issues que du hasard
et par conséquent, il est extrêmement improbable qu'elle soit favorable à la vie. Tokony développer une atezany famanina favorable à la vie, nefa la saintsareo fa hoe issu du hasard zany io tokony développer ny tokony fantatra. Quatrième point, il ne peut pas avoir de miracle. Io koa zany mila prouver nareo pourquoi il peut pas avoir de miracle. Cinquième point, il ne peut pas y avoir de prophète ni de révélation. Sixième point, le mal et le bien sont démocratiquement décidables sans aucune limite. Io zany zareo zany le hoe mal subjectif ny zareo fa tsy objectif. De nefa raha antaniky zareo hoe ny fanolanana ve objectif sa subjectif de mikatso izy amin'io. Septième point, les esprits n'existent pas, ni diable, ni ange, ni démon. Reo zany le atao hoe univers mécanique. Donc, en tant que athée, mila mahay développer un point rehetrarehetra justement pour avoir un débat rationnel zany raha démontrer nareo point koa de rationnel finoanareo encore une fois finoana nengonareo zay mitsy niteny le prix Nobel teo croyance en athéisme, croyance en univers mécanique. Donc c'est athée mbola miteny tsy finoana nenay de la disqualifier zay izy. Ok, makasitraka. I Mayong? Misaotra nanomeny fitenenana. Ok ary za moa zany teo le niteny hoe mbola tsy fantatra le izy de araky ny efa mahazatra moa zany ny Andry Tahina sy Elias de tonga de amin'le mots kely ohatrany foana ohatrany foana le stratégie efa mahazatra zany fa andeha amizay ary zany amaly zavatra mbola tsy voaprofo le eto andraso aloha zavaiko le resaka voaprofo amina dia magnaraka ny loi scientifique zany hoe zavatra mesurable observable de afaka miverimberina le izy rehefa atao asina fanandraman'Andriamanitra zany zay ny nano eritreretiko fa proof exact dia niteny nareo hoe tsisy proof en fait nareo koa nge mba tsisy proof fiable fa samy afaka miteniteny ohatran'izany daholo de bon andeha mba hiteniteny koa zany eto izy nefa tsy hoe miteniteny fahatany fa ny athée aloha ny atao hoe athée dia misy bidebe misy ao ny milaza mbola tsy fantatra ohatra le anaty eo valy teny tena ahoana moa zany valy teny prudente zany teneniko zany hoe nous ne savons pas encore fa zany nefa tsy midika hoe marina zany ny anareo rehefa niteny zay hoe tsy mahafantatra iny le anahy manokana iny fa misy koa nefa raha ohatra hoe tena hiditra amle resaka théorie isika na hypothèse de misy koa ohatra hoe afaka antsoina hoe cause naturelle inconnue ilay cause ultime tao alohan'ilay Big Bang andraso fahazavaiko ohatra hoe tafiditra anaty zany ohatra hoe misy ny loi physique plus profonde nahatonga an'io zavatra io fa c'est pas forcément Dieu misy ny théorie future de la cosmologie misy ny structure de la réalité plus fondamentale fa c'est pas forcément Dieu tsy afaka tonga de hamboribory aho zany anareo afaka manao an'izay satria zay ny anareo fa ho anahy za tsy afaka tonga de miteny an'izany ao alors ty zavatra ty or nefa mbola tsy nahitana proof araky le zavatra niteneniko teo ka izay mahatonga anay zany mahatonga anahy zany miteny teo hoe tsisy proof fa raha ohatra moa zany za olona ahoana moa zany le olona tonga de mandraindray atendrony hoe io fananingany fa tsy nahita proof de afaka tonga de miteniteny manao zavatra hafa ange zay fa misy fanazavana foana ao alohan'le izy fa zany hoe fanazavana hypothèse mbola tsy ahitana proof exact sy mesurable sy afaka miverimberina ohatra le niteneniko teo fa misy ihany koa zao fieritreretana mahakasika an'io tao alohan'ny Big Bang io ohatra hoe ny univers de efa nisy sainga il n'y a peut-être pas d'explication extérieure de bon fataky dadosy fa hanazava amizay zay ka zay nge magnagna ny fanazaveko teo hoe ny Dieu dia tsy zao ilay Dieu misy ange ny olana e ho anahy ilay Dieu le hoe Dieu or nefa le Dieu nampianarinareo anay koa tsy haiko hoe le mpiandry veno le ahoana moa zany le pasteur veno tsy mahay mampitalizy aty aminay sa zay nefa dondrina tsy mahay mandray an'le fampianarana fa ilay concept ana Dieu tenenina any am-piangonana fa ohatrany hafahafa koa ny fomba fandraisanay azy fa eny de soa raha miteny hoe ianao ny vendrina na misy ny pasteur tsy mahay théologie mandeha mampianatra anao fa hafa koa ilay concept le Dieu de io misy le olana hoe pourquoi c'est forcément que Dieu de la cause première amin'io za mbola tsy miconfirme hoe tena misy na tsy misy la cause première zany hoe le être nécessaire teneninareo iny nenahy le mahatonga nenahy hoe nenahy le valim-panontaniako eto dia valim-panontaniana olona prudente fa au lieu de hiteniteny foana dia aleko mizana amizay hoe mbola tsy fantatra aloha satria mbola sao anatin'lay fanaporofoana azo ekeny rehetrarehetra na hiteny anareo hoe kazao izy zary namorona zao raha sy Andriamanitra
Eritseritra daholo ange zany. Le izy ny atao mahatonga an'amizay le univers observable amizay efa veratsika mahafantatra ge misy mécanisme manamboatra an'io ao e. Fa forcenareo fotsiny le izy hoe c'est Dieu, tout ça c'est l'œuvre de Dieu. De raha mbola ho azavaina ary ty Dieu ty fa lava be nge le fanazavana mbola afaka manontany ray aho satria mora ny manontany ho noho ny mamaly fanontaniana hoe raha miteny nareo fa omnipote, omniscient, omniprésent i Dieu. Pourquoi le mal existe toujours? De anazava nareo. Ka sy libre arbitre oui e. Les gars, tsy hitako zany fa zay amiko zany aleko za tsy miteniteny foana fa raha ny hoe resaka hypothèse théorie zay efa nazavaiko teo zay. Merci. Vetivety kely fotsiny misaotra betsaka ny namana Mayongo TV aloha mitondra an'izay valiteny izay tao anatin'izay telo minitra mahery kely izay fa le hoe asa nareo na navendrana na ohatran'izany sanatriro raha zadadoziny andeha navendrana anao namana Mayongo sy ireo namana hafa ihany koa satria za ary mihevitra hoe nareo reo tena mbola manam-pahaizana be no iza zany za tsy de misy zavatra betsaka fantatry fa tsy mampitovy antsika fotsiny zao za zany manaiky ny fanazavana zay men'ireo scientifique hoe ny norma ekeliny zareo hatramin'izao zany de ny l'homme CDM izay manaprofo sy manazava hoe ty univers ity dia nanomboka nisy il y a 13,8 milliards d'années zany zay za manaiky hoe nisy fiandohana zany ny univers araka fanazavan'ny scientifique de namana Mayongo TV zao teo ny teny hoe mety misy ara ny talohan'ny ping pong nge nisy univers manina de tokony nataonao zany zao teo zao tao anatin'le teo minitra Mayongo TV zany zao de nitondra proof hoe aizany proof hoentin'ny Mayongo TV lazana fa nisy univers hafa talohan'ny ping pong zany zay zao tokony nataonao teo fa tsy nataonao moa zany tsy amezako tsiny anao zay niteneninao teo takzay zany captureko ilay vidéo de nanana lesy zay niteneninao teo de manarakaraka an'izay ny fanontaniana napetraka zany satria ny raisonnement de hoe satria nanomboka nisy araka ny raisonnement logique ny scientifique zany resiko hoe zavatra nanomboka nisy de nisy antony de ny logique ny resiko zany hoe tsy misy araka le ex nihilo nihil tsy misy hoe tena vida tateraka afaka mamorona zavatra zany de raha tsy nisy espace tsy nisy univers talohan'ilay ping pong zany de hoe fantena mipetraka de hoe afaka manome ve nareo proof hoe diso zany raisonnementanao zany tadozy fa ty misy vida tateraka afaka mamoaka zavatra zay nge nendasako efa ela be teo de nareo moa manotiko zao aloha samy teniteny fatany zany tsy amezako tsiny anareo moa zany zay de ny amaranako anazy zany hoe raha diso zany le raisonnement christian hoe misy any être suprême io zay ananana proof mihitsy satria izy naneo ny tenany tamin'ny intervention divine Jésus Kristy tonga nofo tety ambony tany sy ny signe surnaturel maro be de afaka ahitana saina maro be zany raha diso zany zay de anjaranareo kosa mba mameo diso office zay être suprême zay fa tia cause na tonga an'io ping pong io zay nge nendrasany za zany tsy miteny hoe ahoana zao fa mitoro nareo hoe tia cause na tonga an'io ping pong io raha ohatra nareo tsy mila cause io de mamendra zany nareo hoe inona ny vida tateraka afaka mamea zavatra anankiray inona ny vida tateraka afaka namean'io univers zay raha tsy nisy ny cause de tamin'ny alalan'ny vida zany natonga an'io univers io zay misy temps misy espace misy matière ary misy an'io réglage fin de l'univers io raha tsy misy ny être suprême avy amin'ny vida zany io ary avy amin'ny azara zany avy amin'ny parazara fotsiny zany natonga an'io réglage fin de l'univers io de tokony démontrer nareo zany zay hoe tia miproof tena avy tamin'ny azara io tia miproof avy tamin'ny vida tateraka io na tia miproof efa nisy ny multivers zany na ny scientifique any tsy manana proof manoloana an'izay ary nareo raha manana nareo efa menareo tefa ela be fa matoa tsy menareo izy de tsisy zany le izy sotra toboko mety zany ny teny angamba hoe mety le zany ny teny angamba hoe l'univers existe et il n'y a peut-être pas d'explication extérieure angamba no eritreretin'ny dadoso fa zany teny fa misy univers hafa non za tsy nanao an'izany fa ny fanazavana ny teneniko teo resaka théorie fotsiny le izy fa tsy mbola misy preuve ozy izy commencé anao de le on ne sait pas encore le mbola tsy fantatra le izy ilay hoe une cause naturelle inconnue ni loi de physique plus profonde zany tsy haiko le mety nisy vide tao de nisy tsy fantatro zay le loi physique plus profonde une théorie future de la cosmologie une structure de la réalité plus fondamentale fa nisy isika ne marina nge tena hoe isika mitovy ihany izy teny radame ty hoe misy zavatra ana ihany fa eo mihitsy ange le olany nareo le miteny fa Dieu plutôt Jésus kokoa raha tena teneninareo fa tsy Dieu satria le Dieu masy raha ohatra hoe iteny Dieu de Spinoza koa nareo de hafa ndray koa rehefa andeha fa Jésus ozy izy nareo satria Jésus le Dieu fils raha araky ny anany trinité de zay le mahatonga anahy tsy d'accord ao anatin'le izy fa na izaho na ianao mbola samy sisy proof exact raha ohatra ka hoe zay ny tena tianareo detany de ho anay aleo za tsy teniteny foana tonga de hitoko teny fantatra toy izay hoe andeha hiteny zavatra mbola tsy prouvé za ok i datozy
Ny marana anazy ngamba dia misaotra betsaka anao io namana Samsile zany tamin'ny namezana fotoana fahafana nafahana hoe naneo hevitra tandroany moa zany nitondrana ny loha hevitra tandroany iny mahakasika ny androany zao tontolo zao dia nitondra fanazavana zany tsika araka ny fanazavana noentin'ireo scientifique dia noentiko namalina kely zany hoe fanazavana kely noentiko noentina namalina ihany koa hoe inona ny raisonnement kristianina zany hoentin'ny kristianina miteny ihany koa hoe tena misy le être suprême izay atsona hoe Dieu satria ny Dieu moa efa nitenenina teo hoe anarana iombonana lay Dieu fa afaka tsy atsoina Dieu zany le izy zay mahatonga na mampiasa an'le voambolana zany hoe être suprême zany satria nahoana nitenenana hoe tena misy le être suprême zany dia araka ny fanazavana teo zany ny raisonnement logika hoe zao tontolo zao dia nisy fiandohana araka ny fanazavandreo scientifique dia ny zavatra misy fiandohana izany dia mila antony dia iny moa fanontaniana lehibe zany apetraka teo moa zay tsy nazoko valiny le izy hoe raha ohatra zany diso zay raisonnement zay hoe ny zavatra nanomboka anisy dia misy antony dia mameza ohatra anankiray fotsiny zany ho an'ireo namana ty zany ty misy zavatra anankiray nanomboka anisy tsy mila antony fa avy amin'ny vide total zany dia le vide total resahako eto sady tsy misy espace tsy misy matière tsy misy ao anatin'ny hoe espace temps moa zany fa tsy haiko nareo afaka ohatra afaka mamea zany nisy fotoana moa zany nao fifanakalozana tany namana ty dia nitanesy izy tao amin'ny resaka fluctuation quantique tao amin'ny resaka quantique sy ny radioactivité kay dia ifamporofona tamin'izany moa hoe zavatra tsy mitombona fa ny resahanao amin'ny vide quantique dia zavatra mbola misy zavatra efa ao anatin'ny univers misy lalàna mifehy anazy ihany koa moa zany ary ny radioactivité kay dia vokatry ny atome instable izany hoe tsy manaporofo an'ilay valiteny zany tsy manaporofo an'ilay fanontaniana fa misy antony foana natonga an'ilay izy raha tsy nisy lalàna dia tsy nisy reny rehetra reny ao anatin'ny quantique ireny zany dia ozy izy za hoe ny misafidana koroa zany tsika na zany hijanona aty dia mino zavatra maromaro zay impossible sady tsy anana zareo profo tahaka ny hoe avy tamparizarany ty univers ity tahaka ny hoe ihany koa hoe tsy nisy fiandohany zao tontolo zao tahaka ny koa hoe nisy multivers zay tsy ananany profo dia na zany mino an'izay na mino an'ilay hoe tena nisy fiandohany zao tontolo zao mila cause zany araka logique scientifique dia ny cause zany tsy maintsy ivelan'ny tao tsy maintsy ivelan'ny espace ivelan'ny matière dia zay le être suprême éternel lazain'ny kristianina zay antsoina Dieu zany dia hoe io être suprême mihitsy naneo ny tena naneo ny fisiny zany tamin'ny alalan'ny intervention divine sy ny signe surnaturel maro be zay afaka resahantsika manaraka ihany koa moa an'izay lina satria tsy tena zay moa loha hevitra tandroany dia tsy tena mivelaparaky be zany dia hoe nareo koa ary tsy mitondra proof fa zao fotsiny dia tsy haiko hoe inona zany reny zavatra fanazavana scientifique noentiko reny ka ny raisonnement zany dia hoe nisy fiandohany zao tontolo zao ary mifamatotra ny temps sy ny espace sy ny matière dia tsy za zany no miteny an'izay fa ny fanazavana scientifique no miteny an'izay raha mijery antsika maranako anazy zao ty zao za ao anatin'ity zao ao amin'ny tsy hoe za zany mamorona fa ao amin'ny na za zany ty zao miresaka an'ilay modèle an'ilay lambda CDM teo zany zay nresahanay teo amin'ny mpiandohana teo dia afaka jerevantsika le izy zay miresaka an'izay hoe ny univers ty zany dia nio ny fotoanany ny siny zany zay zany mamorona an'ity reny daholo ny resahana izy namana ny resaka ny tena tsy haiko supprime danga reny daholo izy misy proof daholo nefa tsy misy proof ahoana zavatra resahan'ny scientifique zay mamorona zay zany mamorona an'izay dia mibedabe ihany koa ny mbola afaka miteny an'izay ny lambda CDM iny ihany nazavaina ao amin'ny naza ihany zany ao amin'ny sitany zareo fa tsy hoe sita kristianina koa reo tsy lay boky nitenen'ny omerta teo zany milaza an'ity fa ny ao amin'ny scientifique mihitsy no milazany azy amin'ny resaka an'ireny lambda CDM reny dia azavaina misy bedabe afaka idirany reny CMB ny niteneniko reny misy ny théorie d'âme CDM io sy ny sisa fotoana moa efa kely zany dia inona ihany koa ny histoire an'ilay univers dia resahany eo daholo ny zay izy nanana fiandohana izay reny teneniny reny hatramin'ny taona zany resahany eo daholo détail moa zany afaka midirantsika eo amin'ny nasa io ho an'izay hibitra fa tsy hoe ilay Olivier Benassi no miteny amindreo zany fa ao amin'ny nasa zany io dia manaraka an'izay ihany koa affirmation natoka ihany koa dia hoe mahakasika an'le hoe ino ty izy mahakasika ny temps espace zao raha mba atondra ny dato zay farana le izy efa mitena nange dia eo mahakasika ny zavatra ny tenen'ny Velekina le nresahako teo hoe tsy maintsy misy fiandohana ny univers zay nihitatra araka ilay relativité générale ny Einstein dia io izy manazava za zany mamorona misy proof daholo tsy kristianina mamorona zany fa zareo scientifique manazava an'izany miresaka ny commencement de l'univers dia afaka jerevantsika ny fanazavana nitondrany an'ireny zavatra scientifique be da be izay lazainy ireny ny théorème-ny lay Bordeaux Velekina mahakasika an'izay dia mbola resahany ao ihany koa misy proof daholo zany reny zavatra rehetrarehetra ireny fa zay ny amin'ny tenako nasa maranaka ndrefa tapitra ny lera zany hoe na zany misafidy na hijanona aty ino zavatra mafy be tsy misy proof
tahaka ny azara sy ny hoe vida mamoaka zavatra sy ny multivers zay tsy misy proof na ino an'ilay être suprême zay cause nahatonga ny zao tontolo zao resahan'ny baiboly ary io être suprême io no naneho ny tena nanao fisiny tany alalan'ny intervention divine sy ny signe surnaturel maro be zany. De mankasitraka sy mankatela zany rehetra zany tsy fetina hanerenanareo hoe tsy maintsy mino zany nareo no zany proof mivaingana tsy azo lavana zay tsy hitanareo zany oerana zay tsy entina nirenareo fa hoentina eritreretana sady ny hoe dinio tsara de manaova fikarohana misimisy kokoa fa betsaka proof afaka omeny baiboly tsy fanohatra ny science zany fa valy teny samihafa no entin'izy ireo ray mitondra proof scientifique ray kosa mitondra proof théologie aza fangaro rehefa mamaky baiboly zany de jereo ny contexte so raha tomboky mankasitraka mankatelina samy silea